Isaranino tsy misaraka fahita lavitra Maty TV amin'ity alarobia ariva ity manolotra ny arahaba ary manasana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny lafim-baovao mahakasika ny fanatanjahantena ny faharesena fandroandray ho an'ny ekipa pirenena eo amin'ny taranja baolina lavalava makily Madagasikara eto ny tinambara eo ihany koa ny fivoriana tanterahan'ny mpikambana ao anatin'ny senita ny zavanisy teny anivon'ny antenne mera pirenena sy ny feonandeha amin'ny nisiny fanodikotonam-bola teo anivon'izany antenne mera pirenena izany no entina amintsika nisy ny fivoriam-ben'ny mpikambana eo anivon'ny voamiramali ho tena misahana ny fividianana fohy be tamin'ny andron'ny omaly anisany odinena tao anatin'izany ny mahakasika ny fividianana be ny tanàna. Mbola azo tanterahana tsara mialohan'ny 20 novambra 2024 ny fifidianana be ny tanàna araka nambarany teo anivon'ny voamiramali ho tena misahana ny fifidianana na ny senita. Ampifanaraka ny fitondrana ny asa rehetra momba ny fanomanana ny fifidianana be ny tanàna amin'ny sotro ny zavamisy na sy ny senita fanitsina ny tetiandro izay efa napetrany. Raha ohatra zany napetraka tany am-boalohany hoe any amin'ny 30 andro ny faharetan'ny fandraisana ny antota-taratasy filatsahako fidiana amin'ny fifidianana eny anivon'ny commune dia nahita ny fivoriam-ben'ny senita hoe azo ahena ho 20 andro toy izay ihany koa ny fanotana ireo le imprimé samihafa ho ampiasaina amin'ny fifidianana eny anivon'ny commune io ny ferana ho any amin'ny 20 andro zany ny faharetana izay le asa izay fanaovana ny fanotana printy dia ny fivoriam-be zany nahita ihany koa hoe azo ampidinina zany hoe afoesina hatrany amin'ny 30 andro zany no anatanterahana izay le impression et livraison des imprimés aty amin'ny senita dia rehefa natambatra zany reny rehetrarehetra reny dia nisy fepitona zany eo amin'ny 20 andro eo mba azo ioranana zany eo amin'le fanatanterahana fiomanana makamin'ny fifidianana eny anivon'ny commune ny dikan'izay zany dia hoe mbola afaka miandro indray zany tsika hatrany amin'ny 17 na 14 ny volana jolay anoany fepitona zany tokony atombanan'le cadre juridique. Mikasika amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka famerenana izay ho toto-saina ny 20 aogositra ao avy izao any amin'ny district ny Sainte Marie, Marovoay, Ambanja, Albert-sur-Tirpiana araka nambarany teo anivon'ny senita dia mizotra ara-dalàna ny fanomanana izany. Herinandro vitsivitsy zay efa nisy ny iraka avy aty amin'ny senita foibe notarian'ny coach zany hoe le commissaire mpifidianana nasionaly tompona andraikitra any amin'ireo le faritra misy ny district efatra ireo zany nijery ny zavamisy any an-toerana dia miainga amin'ireny moa zany no hitondrana ny lamina isan-karazany eo amin'le fiatrehana ny fifidianana ka amin'izao fotoana izao zany dia efa mandeha ny fiomanana amin'ny lafiny fanotana ireo le imprimé samihafa anatanterahana ny fifidianana amin'ity volana jolay tia dia efa tokony ho tonga eto am-pelantanana izany imprimé sy ny bileta tokana ho an'ireo le district efatra ireo dia efa napetraka ihany koa moa zany ny lamina amin'ny fomba ahafahana manaparitaka ireny fitaovany ireny makana an'ireo le birao fandatsaham-bato an'ireo le district efatra ireo. Mahatratra enina amin'ny 300 ny isan'ny birao fandatsaham-bato isokatra amin'ny 20 aogositra ao avy izao amin'ireo district efatra dia i Sainte Marie, Marovoay, Ambanja, Albert-sur-Tirpiana hamerenana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny kandida ho solombavam-bahoaka 450 kosa dia ny 9 hatramin'ny 20 aogositra ao avy izao no afaka manatotosany fampelezan-kevitra.